Zany fahavalo zany no tenena hoe roainy témonie ty andositra anareo izy. Ary zao famantarany zao no manaraka izay mino. Amoaka témonie amin'ny anarako izy. Hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Andray menarany izy. Ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy tsy hampanenina azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Sitranony marary, atsanganony maty, dioviny boka, avoainy témonia. Efa nahazo maimaim-pona ianareo, koa manomeza maimaim-pona. Ary ondray Jesosy taminy. Fiadanana ho anareo. Tahaka nandrany ray ihany androako anareo kosa. Ary rehefa nilazany izy dia nisy fofinaina ka ho izy taminy. Raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo, dia voavela izany. Ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Misotra Jesosy. Eno koa efa niteny tompo malala hoe misy afo melo azy, mandevina ny fahavalo manodidiny, ary efa nanao ny rivotra hoirana izy sy ny lehilahy fomparinokony. Jehovah ianao dia afo mandevina ny fahavalonay rehetra, hatrany tokantranonay ihany koa, hatrany amin'ny toeram-piasana navelana ihany koa Jesosy. Androany zay nomenao hery sy ny fahefana androkany zany. Anangana ny tananay akavanany zay Jesosy. Samy manangana ny tanana akavanany. Zay sabatra roa lela misy afo mandevina sy mandoro, koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy le velona sy mahery, tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no antatsahany ny afo mason'i Jehovah andoro sy andevina, levina may. Tevolo salobona rehetra torana sy potehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fisavaly mainty satana rehetra, tevolo rehaka rehetra, levina sy maity sy mananjara fahefana eto amin'izao toerana zao, potehana amin'ny afo mason'i Jehovah. Ny herin'ny kalanoro zazavavin-drano ny vahazimba, tendrombohitra 12 fanimpody-tsampy, levina sy may zay manindry amin'izao aly zao. Ny herin'ny mpamosavy amin'izao aly zao, levina sy may, levina may amin'ny afo mason'i Jehovah zany. May amin'ny afo mason'i Jehovah zany, tsy mananjara fahefana, potika sy torana, tsy azo Jehovah amin'izao fotoana amin'izao. Miala tevolo mpandika zavatra, tevolo manapaka jiry, anatin'ny micro-onde, anatin'ny parlante, anatin'ny parlante. Ora sy fotoana anaran'i Jesosy totika makany amin'ny tokantranonay tsirairay aby zany, na atsimo na andrefa na avaratra na atsinanana Jesosy any. Tevolo satana zay mitady anafika ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tena sy manafanasefa. Levina sy potika may, mpangatra rehetra, mpaminany trano rehetra, mpamaty trano rehetra, tevolo mitondra afo andoro ny tranonay any, levina may, torana Jesus, o Jesosy efa madio raha teo ianareo ny amin'ny teniko tao amin'izay ary mandondona eo ambaravarantsika ny tompo, mandondona eto amin'ity fitoerany ity Jesosy dia tsy manao ankeriny fa miandry ampandrosony izy. Vonina ve ianao ampandroso an Jesosy amin'izao hariva izao? Vonina ve ianao amin'izao hariva izao ianao teteny amin'ny Jesosy hoe makatoherana atao anatin'ny foko? Dia rehefa ao anatin'ny fonao izy, rehefa hiditra anatin'ny fibebahana rehefa eo, dia manaiky izay rehetra hitenenana anao ianao, izay fananarana omeny Jesosy anao. Mba havereny hoe mandrosoa ianao Jesosy. Ataovy mafy hoe mandrosoa ianao Jesosy atao anatin'ny foko. Mandrosoa ianao Jesosy atao anatin'ny saiko. Mandrosoa ianao Jesosy atao anatin'ny fanahiko. Mandrosoa ianao Jesosy ao anatin'ny fiainako manontolo.
anao zao fotoam-bavaka zao tsy mety hoe anyfanteraka ny FPVM rehetra anao zany Jesosy zay tompo reko ianao am-poko ao reko ianao am-poko ao maniry mafy anao fa maniry mafy anao te hiombona anao zay tompo le feonao reko ianao fa maniry mafy anao ao Jesosy sokafy am'izay ary fonao sokafy mifanana tonga fahazavana eo fiainantsika manokatra ny fahalalantsika izy avy aminao ny fahitana ny tankal-pitiavana no mirotsaka hoampo anao tompo ny fahazavana io avy aminao ny zavatra rehetra iainanay sy tapazam-bola ianao mitana io sy tapazam-bola ianao jery anay manasoanay mamitra fo aminay noho izany mandrosoa Jesosy a mandrosoa eto amin'ity toerana ity asio zay Jesosy minao fa misy olona ho kasianao androany bebaka minao fa misy olona kasianao androany anary ny fahotany Tsika ito eo anatina vavaka riavana Jesosy eo tiako ny eo anilanao Jesosy eo mandrosoa ianao amin'ny fiainako manasanao mba hivavaka ohatr' zany hoe Jesosy hoe midiry ianao amin'ny fiainako averimbereno zany fa raha tsy mitsofoka ao aminao Jesosy tsy afaka ny ampibebaka antsika tsy afaka ny ampatsiaro ny fahotantsika angatao mihitsy izy androany hitarika anao mila anao zay Jesosy mila anao zay tompo malalo eto amin'izao toerana izao minao fa misy olona ho kasianao maro be tompo malalo misy olona ho vanginao maro be Jesosy tsy hanafina ny fahotany tsony tsy homenatra eo anatrehanao intsony fa tena hiosahana ambara amin'izany amin'ity fa na dia amin'ny ora farana azy ianao Jesosy mbola afaka niova hevitra raha tena mibebaka izay ka hiteny amin'izao fiangonana izao hoe manenina ny amin'ny loza saika amelezako ny oloko noho izany dia mindra foa tompo miandrandra ny famondram-ponao zay tompo miandrandranao zay amin'ity hariva ity sotra Jesosy sotra indrindra tompo
tario zay ary a ny am'vavaka zay rehetra ho ataonay a ny am'izao alina izao ny anaranao Jesosy amen. Mahazo mipetrakintsika tompoko a eny ariavana dia angatahantsika ny ray aman-dreny tonia fara izay a toniantsika eto a anokatra izao fotoana izao a amin'ny fomba ofisialy a ary anao ny fanamarinana sy ny teny fampahirezana koa ho antsika dia atolotro anao ary zany. Satria paster faly a mamerina ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompontsika na tratran'izao alahady farany taona 2024 izao. Ora sisa ny saina tsisy tapakandro tsony dia hivalina ny taona. Hivalina amin'ny bokon'ny fiainako, hivalina amin'ny bokon'ny fiainanao. Misaoran'i Jesosy raha mbola nataony tonga teto ianao amin'izao oro izao, andeha mbola hitoraka aminy, ho eo aminy, hitondra ny tenanao a, hitondra ny mombanao rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Araka ny tenin'ny dada mihitsy izao oro izao hoe ny fibebahana tsara indrindra dia ilay jiolahy teo ambony hazo fijaliana. Fantatrao moa izany hoe efa eo ambony hazo fijaliana, efa miandry fahafatesana. Raha jiolahy tena jiolahy mpamon'olona dia fantany miandry azy fa ny fahaverezana mandrakizay. Mety maro amintsika na manatrika eto na manaraka any a, mety tsy manana fanantenana tsony amin'izany ho voavonjy zany na zany ho avitra zany. Fandroan'i Jesosy mahatonga mbola tonga ianao na miaino ianao na mijery ianao a, mbola manome toky ianao izy fa raha tena hibebaka tokoa ianao tahaka an'ilay jiolahy teo ambony hazo fijaliana, ny aiky ny fahotany rehetra ary marina ny fitsarany dia nahazo ny famindram-po izy ary teny eo ny tenenan'ny tompo hoe anio ny ionanao amiko any paradisa. Entorakitsika androany mbola nanafatra dada teo hoe mibeba asaifo mibebaka ho an'ny olona. Tsy misy tehaka mihitsy ho ataontsika mandra-pahatonga ny dada hiteny fa miantora amin'i Jesosy, samy miantoraka, samy mivavaka. Atao voatrany hoe mitsipombary ianao. Raha tsy mahay an'izany ny ankizy a, maka sahafa dia asiana vary. Ao anatin'ny vary ao mety misy akotry ao, mety misy voanaidratsy ao, ary mety misy vato ao, fa iny vato iny ny sarotra alana indrindra. Fa amin'izao ora faran'izao aza variana mierikerika tsony efa voaroaka teo ny asan'ny devoly a, fandao amin'izay tsipony izay mbola ambony fahotanao tahaka amin'ny tsipombary. Ty mbola misy Jesosy ario, ty misy ario, ty misy ario. Mafy be mety manala an'ilay vato ao, fa amin'ny anaran'i Jesosy ngoto daholo ireo dia voadio anao. Angataka famindram-po dia hiram-bavaka izay no tanterahana eto a amin'izao andro alina izao a, mandra-pahatonga ny afatra Jesosy. Mino tsika fa tena ho tafaray amin'i Jesosy. Mino tsika fa mbola mangy atsika tsirairay Jesosy amin'izay zavatra rehetra tokony hibebahantsika, tokony ho aritsika, ary manatenitsika fa raha tena mibebaka marina tahaka an'ilay jiolahy teo ambony hazo fijaliana dia mba azo ny famindram-poko. Fifaliana ho an'ny atao amin'ny fitandremana Taninanandrano Ampandrana ny mandray atsika rehetra hiara hivavaka. Tena iray antsika na iza ianao tonga eto dia mandray anao amin'ny mpitiavana, hiara hivavaka, hisaotra an'Andriamanitra, hifona, angataka famindram-po. Ary eo anatin'izany rehetrarehetra izany a, dia misy ihany ny fandaminana kely a ho antsika mety vahiny tonga eto dia afaka manontany ny dekona reny, miasa be mandehandeha amin'ny toerana rehetrarehetra ireny a, ny any amin'ny toerana fivoahana, ny any amin'ny toerana mety eo asiana ny fako a, ary eo ambany ao amin'ny rihana faharoa dia misy ny fivarotana sakafo tanterahany zanakitsika ao anatin'ny F7. Ny programantsika eto androany a
dia ny miaraka amin'reto zanaka ao ampiantsa fiderana ireto tsika ao anatin'ny fotoana mety amin'ny valo sasany anoany a no aneterahantsika ny fanato-panorenana no miota tsika ataovy izay foinao fa na tsy mitondra koa ary ianao tsy manininy fa ny tena tolory an' jesosy androany a dia ny fahotanao fa izay ny tena fanatitra angetabe indrindra ilain' jesosy rehefa ao anatin'ny fotoana rehetra dia hitondra amin'ny hiram-bavaka ny vavaka ny fampibebahana ny mpiantsa fiderana fa manompoka amin'ny 10 ora kosa dia hivadika indraytsika avany ambany a no manompoka ny fotoana rehetra ary tsy miverina ty amin'ny riana faefatra raha tsy tapitra ny afatra ampitain'ny ray aman-drentsika samy mivavaka samy mahery samy mangataka famindrampo ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any hiara hitsangana hivavaka isika anome voninahitra an'Andriamanitra isika voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any aleloia masina 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 Jehova tompony maro endriky ny voninahiny tany rehetra amen jesosy io mitsangana manoloana anao zay a amin'izao andro alinalina izao fantatrao daholo izay rehetrarehetra tonga eto na nalehan'ny tongotsay ndray sy ny tiananay no ny diavinay ny zavatra rehetrarehetra misy eo amin'ny fiainanay ary mianjaanja ny fahotanay amin'izao aly izao jesosy a mbola manoka tena indray zay eto an-tranonao hitondra ny tenanay angataka famindram-po faraparan' jesosy a satria mpamindra fo ianao maro aminay mety tonga eto tsy manakao alahatra tsony satria raha ny ora ny saina tsy ampianonana ny fahotana eo anatrehanao zany ka dia mamindra fo jesosy fa manantona anao zay androany tahaka n'ilay vehivavy azon'olona tanana ny jangajanga tonga teo anatrehanao ny tangoronan'ny olona dia ho toraha mba hatovonoana tsy mba nahaloapeo tsony fa le fonina nantonanao a ino hitanao ka mba tovy takan'izany jesosy zay rehetrarehetrireto a le fiazakazahanay niala tany an-trano le fanatenanay fa efa miandry anay ato ianao na dia maloto ary zahay ka mino zahay fa mba iondrika koa ianao androany mino zahay fa tsy hiteny aminay kory ianao androany na inana fa tahaka n'io vehivavy io fa raha mba mety ianao mamindra fo aminay ry jesosy zanako davida mamindra fo aminay atreanao feno ny fotoana rehetra ho tanterahana eto fa ny feno ny fanatrehanao no anehoanao zava-mahagaga tsy ho takatry ny sainay dia avy jesosy a kasio ny fonay rehetrarehetra kasio ny sainay kasio ny eritreritray ary tapeny daholo izay rehetra lalana mety mbola irika hidirany satana eo amin'ny fiainanay tsy no androany ihany fa no avinay ray manontolo a efa petraka eo ampelatananao ary ianao no andamina ka tehirisy fa tsy mahatahiry-tseny ary ianao no mikatahana ifoana ny famindrampo amin'ny anaranao jesosy no ametrahanay izany a sy anaovana izany vavaka izany misaotra jesosy anao nidera anao niaja anao ny voninahitra mandrakizay amen mipetraka isika rehetra dia mena ny mpiantsa ny fiderana ny fanohizana ny fotoana rehetra eny ariavana dia ndetsika hiditra ao anatin'ny fiderana mety ho mafy amintsika kely hoe ohatran'ny voafatotra kely ny tanana tsy mitehaka zay a fa mety tena fampianaran'i jesosy atsika mihitsiny zany hoe tena atomboka anatin'ny foany mihitsy le midera fa tsy le ty ivelany mety mafy kely amintsika ny hoe ohatran'ny tokony mba mandira angary efa mba midera an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia aty ampianatra atsika hoe tia hita atsika midera an'Andriamanitra amin'ny fotsika zao manko ny zavatra mitranga
rehefa mandalo Andriamanitra ary amangin'ny tompo a fa ny akamaroan'ny olona ao anatina fiderana na ao anaty fampivavahana tsy misy mihira zany, tsy misy mideran'Andriamanitra amin'ny fony zany, fihetsiketsehana mibetsaka. Zany mila hibebahantsika zany, fihetsiketsehana mibetsaka. Ka Andriamanitra tsy Andriamanitra ny fihetsiketsehana fotsiny izy, fa Andriamanitra tena mijery ny ananatin'ny fotsika ray manontolo any mihitsiny. Ndao tsika androany tena mba hianatra mihitsy ny hidera, ataovy miainga avy anatin'ny fonao mihitsy ny fideran'Andriamanitra. Tena ataovy miainga anatin'ny fananao any mihitsy ny mideran'Andriamanitra. Mba manasanao mba hikipy amin'izao fotoana izao a, dia anangana ny tananao ankavanana ianao, dia mba hitenanao hoe Andriamanitra hideranao amin'ny foko manontolo. Mba avereno zay tombavaka zay. Andriamanitra ataovy mafy, Andriamanitra hideranao amin'ny foko manontolo a. Iloatra avy any anatin'ny foko Jesosy a, ny fiderananao, ny fanandratananao, ny fanomezam-boninahitranao. Saotra Jesosy. Lahoaritsika. Raha tsy hainao nira dia afaka manandratra ny tompo fotsiny ianao ao anatin'ny tonim-bavaka. Raha hainao ny tonon-kira, mira mafy ho an'i Jesosy. Andriamanitra, ny foko, ny feonao, asandrato ho an'i Jesosy. Voarinao tenako, nokoloinao tanteraka, mamiko ianao, mamiko tokoa, satripana soa, sy mpanamboatra, atonga ny ho sambatra, sy ho velona finaritra, ndao averintsika ihany. Andriamanitra, ndao amin'izay hira mafy. Andriamanitra, ataovy mivoaka anatin'ny fonao mihitsy ny fiderana, ataovy renao mihitsy ny mideran'Andriamanitra zany, ataovy reniny ainao mihitsy ny mamoaka feo an'Andriamanitra. Aza mihaino fotsiny, aza mijery fotsiny. Vayanao, voarinao tompo tenanay, nokoloinao tanteraka, mamiko ianao Jesosy, mamiko tokoa, satripana soa, sy mpanamboatra, ny ho sambatra, sy ho velona finaritra. Ndao lolo tena ho an'i Jesosy amin'izay, atoloro ny fonao ny fananao. Ndao sandratritsika ny tanantsika ho an'i Jesosy. Sy manao ny fanekena, anatrehana, anatrehanao ira, atoloro any ny tenanao, ndao ny eritena, atoloro ny tenanao Jesosy, aty ao tompo. Sy manao ny fanekena, anatrehanao ira,
jesosy io anton'olo am'izay tia hoe manolo tena mba ho anao feno fanolora-teny ty foto ty jesosy io itia aho nderahantsika mamaky averiberitsika ny salamo fahenina amby roapolo ny salamo fahenina amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoambe folo bedabe ry havana ny maty amin'izao fotoana izao a fa misy dikany manokana hoe velonahako dia eto amin'ny tempolon'Andriamanitra velonahako dia afaka mitady an'Andriamanitra mitazany eto zao dia mahita fiara be dia be dia mahita olona be dia be tsy mahafantatra akory ny reveoany sy ny rapitsony fa maninony zasy anao no tomony eto amin'ity toerany ty tovy lehibe ao am-ponao zany salamo fahenina amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoambe folo ataontsika milamina tsara ny mamaky azy tsara ao aho Jehova o fa mandeha amin'ny fahamarinako aho ary Jehova no itokiko ka tsy mihanahana aho dinio aho Jehova o ka fantaro izaho toetra ny voko sy ny foko fa ny famindramponao no eo anoloan'ny masoko ary mandeha amin'ny fahamarinanao aho tsy mba miara-mipetraka amin'ny olon-dratsy aho na manandraraha amin'ny olom-petsy alako ny fiangonan'ny mpanao ratsy ary tsy miara-mipetraka amin'ny ratsy fanahy manasa ny tanako noho ny fahamarinako aho ka te hitoetra eo akaikin'ny altaranao Jehova o mba hanao feo fiderana ka ilaza ny asanao mahagaga rehetra Jehova o tiako ny trano hitoeranao dia ny finena ny voninahitra zao aza mitondra ny fanahiko hiara-maty amin'ny mpanota na ny aiko amin'ny mpandatsatra izay misy fitaka eny an-tanany ary feno kolokolo ny tanany ankavanany fa izaho kosa dia mandeha amin'ny fahamarinako avoty sy amin'ndrao fo aho ny tongotro mijoro eo amin'ny tany marina eo am-piangonana no isaorako an' Jehova amen hiditra ao anatin'izay fisaorana izay tsika reveo ry havana fa mite hisarika anao sady ahako hoe mba hanatitra fanatitra fisaorana eo atrehan'Andriamanitra tsika dia mba tsy zavatra sendra ny sainao fotsiny no tonononao anatrehan'Andriamanitra reveo fa resy lahatra tanteraka ianao hoe nisy fitahian'Andriamanitra tamiko manokana tamin'ny lafim-piainana rehetrarehetra tamin'ity taona ity dia tonga eto ianao misaotra an'Andriamanitra dia mbola tsy misaotra an'Andriamanitra aloha ianao zao fa mbola misaintsaina ny fiderana misaintsaina ny fahagagana rehetra izay nataon'i Jehova Andriamanitra fa nyteneniko anao hoe na dia ny fahavelomako eto androany azy dia tokony isaorako an'Andriamanitra be dia be mihitsiny zany satria raha ny tena izy tsy tokony ho velonahako tsy tokony ho velona ianao fa tokony haringan'Andriamanitra fa nahoan'Andriamanitra mbola mamindra fo ndao hanandratra azy ny fotsika za tena tehiteny aminao foana andao asandratsika amin'ny feontsika ohatra ny tehiteny angamba anao hoe paster angamba tsy maheno ny feonay ity fa zay ve hikikika manahoana mihitsy dia eny mety tsy hainko ny feonao fa atao viren'Andriamanitra mihitsy ny hoe atao fantatr'Andriamanitra mihitsy ny hoe teto ianao misy olona ry havana tonga ny ampiangonana fa tsy fantatr'Andriamanitra hoe tonga teo izy fa raha mba eto ianao a ny feonao manandratra an'Andriamanitra dia atonga an'Andriamanitra hijery anao hoe tao le zanako zay ndao hanandratra ny tompontsika ao anatin'ny tihira anankiray ity a izay ankalazantsika an'Andriamanitra hiderantsika an'Andriamanitra asandrato izy fa izy ny mpanjaka asandrato izy fa izy ny tompo sy lehibe tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ty an-tany
dao tanatsika nao sandratsika re fatsary ianao no mbola mampiaina ray tanao Jesosy ambiny fahifikitra Zavana tena resinahitra hoe tena raha ohatra zay nery ahy tsy mpanompon'Andriamanitra inona no nahazo ahy
saika izy amintsika koa mba mana matsapan'izay hoe raha ohatr'izay ny tsy ny fidian'andriamanitra mba inona reny nahazo ah ohatr'izay zaho tena mieritrehitra efa maty ah ohatr'izay mba tsakan kely ny tanana zay olona taloha tany anaty bara tena nisotro toka be fanafahan Jesosy mba tsakan kely ny tanana zay mba tao anaty bara aza menatra rahalahy aza menatra ranabavy sotra tompoko vitsivitsy ihany atsakan kely ny tanana zay olona tena hoe tena niaina tao anatin'ny fahadalàna mety fanompo-tsampy mihitsiny izy fanafahan Jesosy mba tsakan kely ny tanana zay olo zay sotra tompoko atsakany ny tanana zay olona tena hoe za tena tsy nanao ininona mihitsy ny hafa za tena parfaite satria vitsivitsy nareo tsy inona magnaraka tanana ka ena hoe tsy matsapa hoe efa tany alavitra tany ianao ny sotomony Jesosy efa very any alavitra any ianao sotomony Jesosy de tonga eto zany ela mahatonga atsika mideran'Andriamanitra e aza foana hoe le nahazo fiara nahazo trano fa na de natonga anao mpanompon'Andriamanitra azy tsy kely zany ry havana ny sahiran'Andriamanitra ny sahiran' Jesosy eo ampitoerana eny de tiako ianao leo vavaka hoe misotranao a Jesosy fa nalainao tao anatina fahotana zay mba natsiaro tena nanota zay mba natsiaro tena fa hoe tena tanatandreny fahadalany reny ka navotan'i Jesosy izy tonga somatsara eo am'izao vala fanompolo zao ndaotsika mba hisotra an'Andriamanitra fa asako avy zany ny tena fahagagana ry havana ndao ataovan'ny vavaka ao mangataka anao mba hivavaka satria hivavaka mona ataotsika eto zay matsiaro tena tao anatiny mety tsy voatonoko teo le nysotomany tompo anao mety tao anaty aretiny ianao ny sotomin'Andriamanitra ao am'izao fanompolo zao ndao hoentiny eto anatrihan'ny altara eto am'izao kianja masiny zao mba tiany Jesosy ho hity zany samy mivavaka ry havana eo mpipitrarana eo ihany ianao mivavaka fa rehefa etsika tena izy vavaka mandoalika mihitsy no amin'ny fisoran'Andriamanitra taovany vavaka hoe misotra Jesosy fa tanatin'ny fotaka ny nalainao tanatin'ny sarotra nalainao tany alavitra tany nalainao mba hivavaka iza mozay Jesosy iza mozay Jesosy fakofakon'olona daholo fa nitominao Jesosy nitominao Jesosy misotra indrindra Jesosy taovany vavaka hoe taovy torotoro ny fanahinao androany fa tokony tsy ho velona ho ainao tokony tsy hoeko atsika Andriamanitra anakatsika ry havana alao mihira andeha dia ianao mivavaka alao mihira andeha dia ianao isotra fotsiny misotra Jesosy fa nividinao raha misy toeram-panompona nomeny Jesosy ianao misotra Jesosy fa nomenao an'ity andraikitra tya nalainao avy lavitra loatra fa fananianao mitia tokinao nianako dovony fiainako fa nalainao avy lavitra loatra toizo ny vavaka iainao anatina vavaka tsika ilagolana nomonjena mitsakanao leto mifonjenao Jesosy ilagolana nanaovanao zay no lazainao fa tsy zay no lazain'olole tsy amokero anazao sy zao hoe fi zay lazay ny teninao hoe zay awe tsika rehetra tanany etombola ny vonjenao ilagolana sitranao mitsakanao ilagolana naovanao zay no lazainao fa tsy zay no lazain'olole tsy ankero anazao sy zao hoe fi zay lazay ny teninao Sayawe, Sayawe. So Jesus. Takal sana katala. Efa tany mangitsikitsika amin'ny sotominao Jesosy Fiainako
zay tena nalainy jesosy atao hitsangana am'izay sena tsy atelo fanavotany jesosy ao izy hitsangana ko ao izy ananitra ny tompo fanavotany tompo jesosy zao ka hitsoka azy zay misotraminy jesosy zay mahita fahagagana tamin'ny jesosy ao ka hitera tsy amkelana zasy zao otoizana ny fisoratsika an' jesosy raha nakasika anao zany tolokena mpanazany tena ay atokokakale olona navotany jesosy natsoina tamin'ny aretina venao natsoina tamina tsy fananam-bolana fa averezakasa venao mety ny saraka tamin'ny olo tianao dia zay netson'ny tompo anao tena fitiavan'i jesosy zany ry havana andao hisotra azy sika ndao ny fisorona atrehan'andriamanitra mangataka aminao ahako na tsy ao anatin'izay voatoniko zay aza ny zavatra tokony ho isorana n'andriamanitra tena fotoana zao malalaka isoratsika hatrizay nangataka foana dia niandro ny tompo erovinany mba hisotra ihany koa mangataka atsika rehetra aloha mba hisotra n'andriamanitra avy etsika maky salamo anankiray dia hiditra ao anatin'izany tontolo ny fisaoran'izany samiry havana mivavaka manasanao mihitsy ny sokafo ny vavanao hivavaka androany atery eo anatrehan'ny tompo zany fisaoran'izany sotra jesosy malalo sotra jesosy fangio reto olo reto atsapany fitiavanao fangio reto olo reto atsapany ny alehibe ny famondramponao andriamanitra fangio reto olo reto atsapany alehibe ny fitiavanao jesosy any zay rehetra nitahinao anay tsiraray avy zay rehetra nitantananao tsiraray avy sotra jesosy ovakiko aminao ny salamo fatelo am'zato mba hisaintsainao am'izay hoe inona daholy ary manampy anao mba hisoranao an'andriamanitra ny amin'ity alina ity tena andriamanitra ry havana te miandry antsika hoe tena hisotra avy izy noho ny amin'ny fitahinany meko azy tamin'ny janvier tamin'ny 2023 tadidinao ve zany ny zavatra nataon'i jesosy ianao tamin'ny volana mai 2023 larobia fa tsy tadidinao ary tsy nirarahinao fa nampalahelo an' jesosy mety mampalahelo an' jesosy zany anisan'ny fibebahana ry havana ny fisaorana satria tsy mba nataonao zany fa azonao ny valim-bavaka dia lasy ianao anisan'ny mampalahelo an' jesosy zany amin'ny anaran'i jesosy misaoran'i jehovah ry fanahiko ary zay rehetra ato anatiko misaora ny anaran'ny masina
misaorany Jehovah ary fanahiko ary iza misy adinonao ny fitahiny rehetra zay mamela ny elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka zay manarona famondram-posy fiantrananao izay mahavoky soa ny vavanao ny fahatandranao modina itony han'ny voro mahery Jehovah manao ny fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra mpahoriana efa nampafantatra ny nosesiny lalakaleana izy ny zanak'Israely nampafantariny ny asany mamindra fo sy miantra Jehovah maro-po sady be famondram-po. Amen. Reto reto ihany no teneniko anao hoe aza misy adinona ny fitahiny rehetra. Ino zany fitahiny zany? Zay namela ny elokao sy manasitrana ny aretinao rehetra. Toy izy indray ny vavaka. Tendaontsika hisaotra an'Andriamanitra.